Mombamomba ny procédure moa zany procédure fanenjehana andreo zay tsy mandoa ara-dalàna etra moa zany tiana resahana io zany na orinasa vaventy na orinasa madinika dia tsara ihany mampahatsiaka fa ny sampandrarahany etra zany rehefa misy etra tsy voaloha dia misy fombafomba zay ataony ahafahana misécuriser an'le fampidirana an'le volam-panjakana. Dia indraindray izy io zany tsy dia tena azon'ny olona tsaina loatra hoe tena pouvoirany etra be zany sa tsy tena pouvoirany hoe tena ao anatin'ny fahefana dia fa misy etapy misy dingana maromaro zany ataony etra amin'ny izay lafiny fampidiran-kely zay. Voalohany moa zany dia manao an'le hoe relance io zany raha olona hoe ananana trosa dia mila tenenina aloha zany izy amiavina sena hoe misy tsy voaefana sahala am'izao azy. Rehefa avy eo miditra amin'le hoe titre de perception matoa zany tafiditra amin'izay le titre de perception zay efa fantatry le olona mazava efa notifieny tamin'ny taloha efa lazaina tamin'ny taloha misy trosa tiany ampinatony mahatonga nyity trosa ty mbola tsy voaefana. Dia rehefa tonga iny titre de perception iny amin'izay manokatra an'ireo le atao hoe voie d'exécution na le fanaovana ny saisie isan-karazany. Ny sampandrarahany etra zany dia manaraka an'izay dingana vitsivitsy zay ary tatoato ohatra misy filazana hoe misy orinasa sasatsasany tsy voaenjika nefa hita hoe miasa eny ihany dia tiako zany milaza amintsika fa amin'ny resaka sécurisation ana recette raha misy orinasa ananana trosa ataony mietra ka atahorana ny mety hoe tsy aharoavany azy dia tratran'le atao hoe aviateur détenteur zany hoe saisie ana compte. Zany zavatra zany dia automatique zany ataonay dia mety mahita ihany nareo hoe orinasa tsy voatery hoe orinasa atao hoe trano misokatra fa mety tsy le orinasa ntsony ao anatinao rehefa saisie zay ny compteny fa tsy afaka manao opération ntsony izy hoe amin'izy tena fa mety ampanofainy le orinasa zany mety atao lasa franchisine na misy olona hafa miexploité an'le izy. Zay zany ny zavatra teny hoe misy dingana le fanenjehana zany ny lafiny etra ary procédure normale izy io zany dia systématique. Za moa zany tsy tena hoe afaka miresaka cas précis hoe anaran'olona fa ny zavatra azoko ambara fotsiny dia hoe le procédure rehetrarehetra reo dia respecté dia rehefa mbola misy zany le hoe risque amin'ny fampidirana nylehetra dia mbola mijanona foana nizaniza zany le orinasa mbola mijanona foana tsika le saisie anatrosa bloqué ny compte zany raha vo orinasa ka hoe misy risque le hoe very zany etra rehefa miasa izy. Cas global zany zany teneniko zany fa raha ohatra kosa moa ka
eo ndrayntsika mijery zany amin'ny intérêt amin'ny caisse de l'état ohatra kosa ndraika hoe misy orinasa ka ny garantie amin'ny actifany zany hita hoe ampy tsara mahasahana etra tokony alohany dia ndraindray zany hoe misy any le atao hoe échelonnement de paiement matetika moa zany ny tena hoe tonga hatrany amin'le saisiana kokoa misy fanolanana zany amin'le famerana an'le etra zay no mahatonga an'le izy matetika dia io ny fampidiran-ketra zany tsy atsahatry ny réclamation zany hoe raha misy olona takina etra ka manao réclamation izy dia iny tsy hoe mampitsahatra n'le fitakiana izy mandrapivoaka n'izay tena hoe didy farany hoe le décision zany filmary tena etra tokony izy le orinasa telo ambin'ny folo orinasa ohatrany monda lehibe orinasa lehibe ve resy salatsalasa manao dia tokony ohatrina fitambaran'le letra tokony marondraretraretra tokony hiditra ny kitapon'le tsy tena nomana tamin'izay aloha fa misy mihoatra miliara aloha zany fa orinasa azo lazaina hoe lehibe zany fito ambin'ny folo eto ndrenivohitra zao sy manoka Madagasikara eraky Madagasikara ary tiako mariana kely fotsiny zany hoe le misy hoe saisiana compte tsy voatery amin'ny ty compte dia hoe mijanona amin'izay fa mety misy zany misy hoe toy mandra-pahitana mangirana zany mba hialana amin'le sao dia hoe misy zavatra very misy opération ataon'le olona dia hoe tokony mba misy vola miditra ihany fa very dia zay mahatonga izy mety misy zany efa hoe bloqué eo compte herintaona fa tsy mahita vahaolana zany tsika lasa hitatra amin'izay izy ny fantanoka le saisiana compte zany dikavatra satria activité rehefa bloqué moa zany ny comptenao dia sahira lenao activité zay zany tena izy fa io zany saisiana compte misy zany hoe blocage fotsiny le izy ianao zany tsy afaka mamoaka vola ao tsiny ianao tsy afaka mamoaka vola ao fa ny mivoaka dia alefana etra ihany tsy navoetra tafiry misy efa elaela ihany zany fanataonana dia misy hetsika ve hoe ataon'ny mpitondram-panjakana mba hampazotoan'le olona ambinetra ny tena ataontsika aloha zany zao tapoato loi de finance rectificative sy loi de finance projet zany projet de loi de finance dia fiarovana indrindrindrindra ny zon'ny mpampinetra zany hoe le fahafahany miaro tena zany no amafisana dia ohatra fotsiny zao hoe hitarina izay zany vinavina hoe mba hitarina le délai ahafahan'ny olona miaro tena zany amin'ny réclamation raha ray volana dia hitarina hoe lasa rio volana mba ahafahan'ny olona zany tena mametrapetraka tsara ny fiarovatena zany zany anisan'ny projet zany dia azo lazaina hoe somary fanalefahana kely daholo zany le tension misy amin'ny administration fiscale sy ny mpandrara zay zany zavatra tena apetraka amin'ity satria tsika moa zany dia mieritreritra hoe tokony aina ho anaty ny fampitokisana fa izany akory tsy midika hoe ao ariana tsy mba hozahana ihany hoe inona sao dia misy diso kosa le atao tsy efa rehefa procédure efa nataonareo hatramin'izay ihany le zany rehetrarehetra procédure efa natao fa zany hoe tiana ho rappelena fotsiny zany le izy hoe ho an'ny olona zay tratran'izany hoe saisiana compte zany hoe avia tiers détenteur tsy hoe fanenjehana
fotsiny tanila akory zany fa efa asa andavanandro zany aviaterytanteo zany hoaniny fitakina hitra. Pour moi, des réclamations, manana statistique ve nareo hoe tamin'ny fotoana ity nisy réclamation tonga teo aminareo dia tao anatin'ireo hoe nangalana ndraiky fito amby folo hoe tsy maintsy midirana e tsy maintsy leo anatin'ny misy contentieux moa zany tena hidirana amin'ireo saisie reny fa raha ny atotanisa moa misy satria misy sapandraha raha tena tsy mandraiky hafatsy zany raha hoe tsy atao-pelatana teto teny fa betsaka ny fitarainana réclamation zany fa tsy hoe miefara foana amina aviateur détenteur saisiana compte zany. Rehefa mbola mihevitra zany ny sapandraraha mietra hoe tsy tena mampidiboza tsy misy danger loatra ny avoaka an'le fananan'le orinasa zany na le vola dia mbola mandeha foana hoe am'le recouvrement iabona koa. Le fotoana ohatra hoe tsy mahavoamietra nandritra ny fotoana firy izy dia miroso ny lasa sy ny resaka sasiana io zany lalàna aloha amin'le aorianan'le titre de perception zany no ahafahana manao saisiana compte zany hoe fa tonga amina stadina titre de perception zany misy izay. azonao mba tsy ahivina ve ohatra moa zay hoe tapitra ny rehefa tapitra ve moa zany ny ami fiscal no mandrona sa hoe azonao mba tsy ivina le procédure fandrahoana re hoe manomboketra izy a eto ny tapitra ny farafandrahoana etra dia afrinao rona an'izay tonga amin'ny titre de perception azonao mba tsy ivina izy hoe ny etra moa zany misy karazany be dia be fa misy échéance isanisa raha TVA ohatra zao dia le 15 ny volana manaraka fa 10 volana manaraka zay zany farany fetra fanaovana an'le filazana sy ny fandoavana etra. Raha vao mihoatra an'izay zany ianao toko hoe raha vao taran'izay efa mety tratra an'le atao hoe taxation d'office zany hoe fanjakana ihany mametra an'le etra tokony alohanao zany rehefa tsy ataonao le fanambarana dia raha vao mametra ohatra zay fanjakana dia miandry izy le réclamation ataonao rehefa vao ka raha tsy manao réclamation zany ianao dia tonga iny ohatra namany hoe mekena dia mitaky am'izay ny fanjakana le etra zany ray volana na hoe volana zany aorian'izay kely zany hoe hoan'ny mpandoetra madinika indrindra le fomba filaza hoe patente ty mahazatra atsika zany efa hatramin'ny ela be dia misy hoe patente mandoa patente ny patente zany a dia tsy misy intsony hoe taxe professionnelle tsy misy zany patente zany ny etra zany a dia tsy autorisation tsy hoe fanomezan-dalana hiasa fa aloha rehefa misy vola miditra zay koa zany hoe za manana fidiram-bola dia mandoetra zay zany izy fa tsy hoe autorisation satria betsaka manko olona manontany hoe ohatrinona ny patente zany dia miovaova araka ny fidiram-bola olona tsirairay raha ohatsotsika hoe patente izy fa impôt synthétique moa zany dia etra tambatra misy am'izao dia zay zany tena hoe tokony iova mihitsy atao-tsaintsika mpandoetra hoe tsy voatery hitovy ny etra alohan'ny olona manao asa mitovy. Ny tamin'ity taona ity zany zao dia hita hoe mitombo eo amin'ny 20% eo zany etra miditra raha apitahiny tamin'ny taona
raha oharitsika amin'ny fitombon'ny arkareny zany hitantsika zany hoe tena misy fivoarana de fahavitriana manrehetra zay kosa koa zany de tena tsapa de tsapa mihitsy.